Miarapa tompo faly mitsidika ny tokantranonao amin'ny alalan'ity fandarana ity ary asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany 524 taona ny tsy fiankinan-doha ny vehivavy sy ny fampandrosoana araka ny tapaka nandritry ny fionana ny tampony tany Malabogine Ekatoriala ny 4 Jona 424. Ity taon'ity ihany koa no feim-potoana farany anatrarana ny vinany Sadek dia ny hoe vehivavy ny 500 mpisehatra amin'ny fanapahan-kevitra aty Afrika, isan'izany Madagasikara. Ankehitriny raha ny atotanisa avy amin'ny sampam-pikarohana iray momba ny vehivavy, 400 no tany fandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny asam-panjakana, isan'io sehatry ny fanapahan-kevitra io. Mbola voailika ve ny andriambavilanitra, inona ny tena mbola sakana tsy ahafahan'ny vehivavy mivelatra amin'ireo andraikitra ambony? Alalino mity an'io ity ary ny antsipirian'izany. Vehivavy tsara tsara vehivavy tsara tsara Roa amby enimpolo isanjato ny malagasy no vehivavy raha ny salanisa farany avy amin'ny Instat. Izany hoe raha manodidina ny 12 tapitrisa ny mponina eto Madagasikara, mahery ny 17 tapitrisa amin'izany no vehivavy. Inona ary no atao hoe vehivavy? Ahoana ihany koa no heveran'ny fiarahamonina malagasy izany atao hoe vehivavy izany? Kitapo ny fonosana, andriambavilanitra, ravaky ny tokantrano, samy saritenina ampiasain'ny Taolo hamaritana ny vehivavy. Ireo sariteny ireo azo hitarafana sahady ny nandraisan'ny Taolo izany atao hoe vehivavy izany. Ao nareo andriambavilanitra hoy izy, kitapo ny fonosana, loharan'ny poirana, mandeha nareo ravaky ny lalana, mipetraka nareo ravaky ny trano. Izany hoe hitantsika amin'izany zany fa manana anjara toerana lehibe na napetraky ny malagasy ambony ny vehivavy, kitapo ny fonosana. Ary na ohatra zany ataontsika hoe andriambavilanitra, ny andrian-dahin'ny tany. Izany mantsy ny fanohitra amin'ny hoe andriambavilanitra, andrian-dahin'ny tany. Fambonina kokoa zany ny vehivavy. Ary na eo koa azy zany zao koa ny hoe namitentsika hoe firenena. Firenena nge avy amin'ny hoe reny. Ka raha tarafina amin'ny teny malagasy dia anoamoniny malagasy ny vehivavy noho ny lehilahy. Amin'ireo asa fanao andavanandro, ny varotra sy ny fambolena no tena hivitoran'ny vehivavy malagasy. Raha toa ka 5.400 no mamboly, 4.300 kosa no mivelona amin'ny varotra. Mbola vitsy arak'izany raha ny 20% no misahana andraikitra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. 4.300 no voalaza fa miasa anaty birao sy tompona andraikitra ambony, antotanisa izay avy amin'ny Instat hatrany. Raha ara-tantara, ny vanim-potoan'ny fampanjaka no efa nahitana vehivavy nandraindraikitra ambony teto Madagasikara, raha tsy ilaza fa tsy rafoy sirangita teto Imerina sy ny sisa ny fandimby hatramin-dranavalona fahatelo. Saritsary ny fandraisana andraikitra ihany anefa ireo raha nambara ny mpandinika arafim-piarahamonina iray ao amin'ny Akademia Malagasy. Ny tamaso aloha tamin'ny taonjato fa 7 moa dia mpanjaka, vehivavy andrina manjaka, fa ny mitondra dia ova lehilahy. Ka anisany zavatra tsy tsapantsika angamba ary tsy fantatsika na tsy mifongaritsika dia ny fifamenoany ny rafim-piarahamonina tamin'izany fotoana izany. Sakana tsy mbola azo ioarana hatramin'izao raha ny fanadihadiana eo amin'izay fandraisan'ny vehivavy andraikitra ambony izay ny fisiany tsindry samihafa, na eo amin'ireo sahirana ara-pivelomana, na eo amin'ireo manan-katao, samy isehoany izay tsindry izay avokoa. Mizara roa le fiarahamonina eto amintsika. Ao zany le sarababeny le olona, zay hiaran'le vesatra rehetrarehetra momba ny tranga sy fahasarotan'ny fiainana. Zany hoe rakarapona dia hoe mahantra ary tsy dia afaka iotra. Fa iny zany be dia be maro nisy iny ary misy ny tsindry ao zay tsy afahana mivelatra. Aty amin'le ilany iray misy n'le ataontsika hoe le tsara fivelomana. Zay manana ny araka io tsara fivelomana, afaka izy manao zay hoe afahany mivelatra, afahany miotra, afahany ataontsika hoe mahazo an'izay zavatra ilaina amin'ny fiainana.
Na misy aza nefa io tsindry io tsy ampy fanabeazana ny vehivavy malagasy na ny zo efa voafaritra fa anana ny vehivavy malagasy aza izy tena ny tsy mahasatena miaina miaraka amin'izany vokatra io matahotra mandray andraikitra ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy eny amin'ny fitantanana ny fokontany sy ny distrika efatra isanjaton'ireo andraikitra no sahan'ny vehivavy araka ny fanadihadiana nataon'ny firenena mikambana ny fahefanam-panoa lalàna 800 mpikambana ao amin'ny anteny miram-pirenena ankehitriny no vehivavy raha iraika amin'ny 50% ireo solombavambahoaka 20 amin'ireo ihany no vehivavy ao amin'ny governemanta kosa 9 amin'ireo minisitra 30 no andriambavilanitra. Le mamparefo ny vehivavy dia tsotra fotsiny hoe tsy fantany zoany ary raha ohatra ry ampahafantarina anazy ny zoany dia tsy samy zaka ny zoany izy raha ohatra hoe raisiko manokana fotsiny zao ohatra hoe raha iresakitsika ny hoe vehivavy arany herisetra ao anatin'ny tokantrano na ampahafantarina anazy zao ary hoe izao ny zoanao ary izao ny tokony ataonao ary reto avy ny lalana tokony aleha dia mamarefirefo kokoa anazy dia tsy samy zaka ny zoany izy na mizoy amin'ny zoany. Na vitsy azy ireo vehivavy efa mitana andraikitra araka ireo antotanisy ireo tsy voaisa amin'ny ratsan-tanana kosa no efa manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena eo amin'ny lafiny politika mandray anjara amin'ny fanaraha-masina iraharam-pirenena ny fiarahamonim-pirenena sefafi andrenesana matetika andramatoa Saondra Rabenarivo maneho hevitra tsy nisy teo amin'ny fitaizany ray aman-dreniny azy ny hoe misy zavatra azony vehivavy atao ary misy tsy azony atao isan'ny nanosika azy irosy bebe kokoa amin'ny sehatra politika ho azy ny fanenjehana sy ny tondrom-bolitra ireo tsy dia mitovy firiana aminy no sarotra amin'ny vehivavy manao politika sy mandray andraikitra ambony ny vehivavy rahateo azy jerena amin'ny lafiny maro tsy arakevitra ihany fa na ny bika sy ny fomba fiakanjo azy azontsika iraina araka ny fanazavany. Ohatra ny Hillary Clinton any États-Unis hoe manao politika zany na miditra amin'ny vie publique zany dia tena mila ozy izy hoe mioditra mafy be. Peau de rhinocéros mihitsy zany no lazainy satria ninona nataonao nge rehefa misy olona milaza ratsy mombanao na miatakeanao mivantana zany dia sarotra be ny ainany zany ary zay angamba no mahatonga hoe tsy dia betsaka ny vehivavy miditra amin'ilay sehatra politika satria tena mila mahataty an'izany rehetrarehetra zany ary tsy vitany hoe ny vehivavy moa zany jerevana hatramin'ny ny poziny ny akanjony izao misy commentaire foana zany dia sarosarotra kokoa zany le izy amin'ny vehivavy noho izay antony maro zay. Mampametra-panontaniana ireo mpandinika fiarahamonina ihany koa ankehitriny eo amin'ny sehatra politika hatrany ny resaka fampihavana pirenena iaraha-malala tsy mbola nisy vehivavy na iray aza niditra an-tsehatra tamin'io resaka io hatreto tranga efa nisy ny fiheverana fa tsy takatry ny sain'ny vehivavy ny sehatra tahaka izany. Resaka hoe fampihavana pirenena eo moa zany le olona le hoe ampihavanana fa eo le mpampihavana dia ny zavatra hita hoe miariary dia hoe ireo fivam-piangonana ireo tsy misy vehivavy mety misy zavatra mandrika amin'izany ino fa misy zavatra mandrika amin'izany ka tsy voateny tsy misy lalàna mipetraka izany fa mba nanontany zany tompony andraikitra hoe ahoana moa reto fivam-piangonana ireo tsy misy vehivavy dia le manahirana be le zavatra novaliana fa dia hoe ka mavesatra dia mavesatra nge zany mila fahamatorana feno zany ka mbola tsy amin'izany mihitsy ny nareo vehivavy. Manamafy izany ihany koa ny avy ao anivon'ny gender links miresaka mikasika ny tokony ampidirana vehivavy ao amin'ireo dinga ny fampihavana pirenena ireo. Tsy ao anatin'ilay hoe processus de réconciliation fitenana izay miteny vahiny ny vehivavy zany hoe tsy haino feo amin'ny vehivavy amin'izao fotoana izao marina fa misy ny ezaka izay ataon'ny FFKM mampivory ny filoham-pirenentsika taloha izay tena hita fa tsara zany izay zavatra izay nefa na izany naty izany dia mbola tsy fantatra zao hoe rehefa vao andeha ho any amin'ny région ny FFKM ohatra ny ahoana ny olona natrika an'izany hoe assise régionale any amin'ny région izay hoe resahana izany
firy ny vehivavy ao anatin'izany hoeny ve ny feo amin'ny vehivavy hoeny ve ny olany vehivavy. Raha tsy ahivina ny taona 2024 tao anatin'ireo kandida 3 nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena 3 no vehivavy Sara Georgie avy ao amin'ny antoko maintso, Rabe Manantsoa Brigitte mpikambana ao amin'ny ampela manao politika, Mara Sovoangy vehivavy injiniera sy manam-pahaizana momba ny solika eken'izao tontolo izao. Tsy mbola nisy filoham-pirenena vehivavy lany hitondra ny Madagasikara tato anatin'ny 5 taona. Isan'ny antony tsy mbola isian'izany ny maharenim-pianakaviana azy ireo ankoatra ny andraikitra hosahaniny. Ny vehivavy zany matetika renim-pianakaviana ihany koa izy zany. Dia nefa ny rehefa manao politika efa hitako tany anaty soratra tany le izy zany manao politika zany dia ny fiainanao ray manontolo no tafiditra ao anatiny. Tsisy fanavahana tsony hoe vie privée vie publique. Ny olona tsy maintsy miasa ianao miala ny atoandro ny maraina mandeha voyage ohatran'izany sarotra le izy ho an'ny vehivavy. Io maharenim-pianakaviana io anefa sehatra azon'ny vehivavy trandrahana sy andratoana traikefa hoentiny mivelatra amin'ny sehatra ambonimbony kokoa isan'izany ny fitondrana firenena. Hoe manana contribution ngeza be koa ngamba ny vehivavy amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara satria raha tsy jery fotsiny sika misehatra na tokantrano anankiray rehefa tena jerenana hoe vehivavy ny tena anisany mikarakara sy mampandeha an'ilay tokantrano. Mahay mandamin-javatra zany ny vehivavy rehefa miasa tsy dia mikorotana indrindrandrindra moa hoe le mahay mandefitra. Zay mandefitra zany dia mandamina. Zay ny hitako hoe anisan'ny tombontsoa ngeza be ny vehivavy zany hoe tsy dia mirona matetika any amin'ny fifamalina be loatra raha amin'ny lafiny asa ny jerena fa fandamina foana zany. Mikasika ny vehivavy sy ny politika manao ahoana indray ary ny vehivavy sy ny toe-karena ary ny fandraharahana to Maria Tandrianjaka isan'ireo kitany sehatry ny lakozia tsy eto Madagasikara fa hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Araka ny heviny tsy azo foana ny traikefa sy ny fahaizana fa ilaina finiavana sy fandalinana. Arakaraka le zavatra tantanany movy izy efa nanana ny traikefa ny tantanany an'le zavatra ataony. Saika aloha tsy maintsy ianarana zay fa tsy ataotao foana. Tsy maintsy mianatra izy dia tiany ve le izy manana herim-po izy, manana herin-tsaina izy, manana faharetana. Zany rehetra zany ilaina amin'le fahavitana le izy. Fa manana zay vehivavy malagasy fa anjarany no jery ny zavatra tokony mety amin'ny sainy sy ny heriny. Ireo vehivavy tsy manana antonasa sy sahirana ihany no mitondra fitarainana eny amin'izy ireo fa hiarany herisetra. Na ireo vehivavy mpandraharaha sy manana andraikitra ambony azy mbola hiarany tsindry azo lena ny sasatsasany. Tena misy ary tena miavaka be mihitsy ny herisetra vokatry ny fahasamihafana apetraky ny fiarahamonina na violence basée sur le genre dia ny vehivavy ny tena be dia be hiarany izy io tsy manilika ny lehilahy akory hoe hiaran'izany fa ny vehivavy ny tena hiarany. Raha hiresaka fotsiny zao hoe ny herisetra vokatry ny fahasamihafana apetraky ny fiarahamonina raha ny lehilahy bebe karama kokoa nefa ny vehivavy kely karama nefa mitovy ihany dia ny dikan'izay izy zay anisany hitaraina ny vehivavy. Raha hiresaka kosa ohatra ny hoe ny harcèlement sexuel hoe amin'ny maha-vehivavy ianao dia lasa fitaovana eo amin'ny lafiny ara-pananana ianao dia anisany hitaraina ny vehivavy zany na ny herisetra ara-moraly hoe nareo vehivavy dia haresenay lehilahy. Rehefa miresaka mikasika ny vehivavy eto Madagasikara toa tsy dia ankasitrahany ankamaroany lehilahy izany ary heverina ho fanindraindraina be fahatany ireo vehivavy. Misy fahamarinany amin'ny ampahany io fiheverana io saingy ny tena izy dia tsy ny fanindraindrana ny vehivavy na ny fanandratana azy ireo fa ny fampitoviana lenta ny rontota na ilay hoe mira lenta. Fifamenoana andraikitra fototry ny tena fampandrosoana. Ny andraikitra izay hodidinany hoe anjara asa sy ny anjara toerana mitaky fifanajana eo amin'ny lahy sy ny vavy. Vehivavy ianareo manana ny maha ianareo afaka mandray andraikitra fa ny tsy azo atao fotsiny kosa dia ny amin'ny hoe hitovy lenta amin'ny lehilahy amin'ny zavatra tsy antonona nareo. Ka raha ao anatin'ny fiarahamonina misy anjara toerana sy anjara asa. Raha ohatra ka ny lehilahy ny vehivavy mitady haka ny anjara asany
lehilahy misy miteraka tsy fifanajany zany zay no tiako tenena zany hoe zay fifanajany zay ny kolotsaina mamalagasy mihitsy hoe samy maka ny anjara toerany a sy ny anjara asa voafaritra mazava mihitsy zany. Tsy vitsy amin'ireo vehivavy anefa ankehitriny no misahana andraikitry ny lehilahy. Ireo andraikitra ireo tsy tokony hipetrahana izay hevitra raiky tapisaka izay saingy ny fiarahamonina no efa nametraka izany. Ny asan'ny mpitandro filaminana, ny asa eo amin'ny sehatry ny fitaterana toy ny mpamily fiarakaretsaka, mpanara-maso ny tapakila, mpanampy ny mpamily sy ny sisa. Raha ny andro soa ny menjanary Malalatiana, mpizadra raha eo anivon'ny zandarmaria-pirenena, safidy no nanaovana izany asa izany. Ho azy fanaka malemy ny vehivavy saingy afaka mihoatra izany. Efa nisy fotoana ilan'olona vanina eny amin'ny arabe satria moa zany resaka asa no tenenina eto rehefa amin'izay manao régulation mitsoka soufflé eny amin'ny arabe dia betsaka te hivazavaza hoe vehivavy iny dia andao tonga dia mandeha ohatr'izay le amin'ny resaka fifamoivoizana dia amiko a matoa zay napetraka eny dia mahavita ny asanay tanteraka dia amiko zany a matoa zany nasiana le vehivavy gendarme dia tsisy mahasamihafa azy amin'ny lehilahy ihany zany e. Ny 100,000 mpitandro filaminana eo anivon'ny zandarmaria-pirenena no vehivavy raha 290 no isan'ireo zandary noraisy nandehan'ny fa 70 farany teo, manodidina ny 20 amin'izany no vehivavy. Tsy mitovy ny fotodrafitrasa sy ny fenitra tsakiany mahalasy sy ny mahavavy na misy aza ny fitovian-jo. Vehivavy sy ny lahy moa dia misy hery zany. Raha malala fa ny asan'ny zandary dia ny famorina ny fahalemana sy ny filaminana ambanivohitra dia mifanehitra amin'ny dahalo zany. Ka io zany aloha ireo mpanomboana amin'izao fanomboana zao dia tsy maintsy jerena zay ka ireo gendarme vehivavy ireo gendarme féminin ireo zany dia miasa amina brigady na eto Antananarivo na eraky ny faritra eraky ny Madagasikara zany miasa ohatry nataon'ny gendarme rehetrarehetra fa araka ny teniko teo hoe misy hery moa zany tsy maintsy ilaina raha ohatra ka hifanehitra amin'ny dahalo tsy alefa kosa ireo andeha ho any ambanivohitra be any fa mbola mifaritra zay iverina mbola tsy dia misy risque loatra fa ny asa dia mitovy manao ny asa eny amin'ny arabe, manao ny ankety, manao fiandrasan-draharaha zareo fa mitovy ny asa fa io zany tsy maintsy hoe raha misy vehivavy dia tsy maintsy vehivavy roa farafahakeliny ary tsy maintsy amafisina amin'ny lehilahy ihany koa. Raha tsy ahivona ny 17 ny volana aogositra 2024 nanao ilay fifanarahana teo anivon'ny SADC mikasika ny miralenta tany Johannesburg Madagasikara. Nanekena fa ny taona 2024 hitovy ny fandraisana anjaran'ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fanapahan-kevitra. Izany hoe 50 isanjato ho an'ny lahy, 50 isanjato ho an'ny vavy. Mbola lavitresaka nefa izany hatreto. 4 isanjato ny vehivavy no mbola hita eo amin'ny sehatra eto Madagasikara. Maninona moa tsika ny miady sy mitolona hoe tokony handray anjara amin'ny vehivavy, tsy hoe faniriana fotsiny hoe sasany miteny hoe lamody indray ny miralenta dia izay ny resahana, fa le izy zany tena hoe resaka fampandrosoana ny fandraisan'ny vehivavy andraikitra satria ny vehivavy raha ny tantara no jerena no ny janona tao anatin'ny tokantrano, ny vehivavy zany no mahalala hoe inona le pitsopitsony, inona le olana ao anatin'ny tokantrano ao. Eritreretina zany fa raha tonga eo amin'ny sehatra ny fanapahan-kevitra le vehivavy dia tokony hitondra vahaolana amin'ilay olana izay hitany tao anatin'ny tokantrano nandritry n'izy ny janona tao anatin'ny tokantrano tao. Tsy midika zany hoe tsy mahafantatra ny olana ny tokantrano ny lehilahy fa misy fanontaniana sy olana izay iainan'ny vehivavy izay tsy voatery iainan'ny lehilahy. Raha tsy misy ny fiovana, afaka efa bolana sy tapany no iroso amin'ny fifidianana kominaly Madagasikara. Ny rafitra kominaly akaiky indrindra ny vahoaka ary ilany fandraisana anjaran'ny vehivavy io. Amin'izao dia 4 isanjato ihany ny vehivavy ben'ny tanàna ary 9 isanjato ny vehivavy mpanolo-tsaina. Hita zany fa tena ambany dia ambany izany tany isa izany. Maria koa fa raha ny lehibe amin'ny faritra ny jerevantsika dia tsy misy na iray akory ary ny vehivavy lehibe amin'ny faritra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hita zany fa tena banga tanteraka ny fandraisan'ny vehivavy anjara amin'izany resaka hoe fitantanana ny vondrom-bahoaka hitinjara-pahefana zany eto Madagasikara. Ka ao anatin'izay indrindra zany anaovana anjo io zany dia tokony tena hoe manana tetikasa fampandrosoana
tena tokony hoe hiapakany amin'ny vahoaka zany ny asan'izany commune zany satria ny commune no akaiky indrindra ny vahoaka ka raha toa ka lehilahy rery ny eo anatin'ny commune tsy hoe izy ny tsy teanao fa mety tsy voatery eritreritra izy hoe inona ny olana iainan'ny vehivavy any anatin'ny tokantranony sy eny anivon'ny fokotany eny ka zay zany le teneninay foana hoe tokony samy eo amin'ny latabatra boribory eo amin'ny sehatra ny fandapahakevitra lehilahy sy ny vehivavy. Tsy ny lehilahy ihany no manana fiheverana ratsy ho an'ny vehivavy sy ny fandraisana andraikitra, tsy vitsy amin'ireo vehivavy samy vehivavy ihany koa no manana olana samby izy tenany tsy ahafahan'izy ireo mivelatra. Tsy ny lehilahy ihany no misalasala hifidy vehivavy, fa ny vehivavy no voalohany misalasala hifidy vehivavy satria moa misy an'izany hoe tsy mahatoky teny izy zany dia tsy mihevitra izy hoe matahotra izy hoe sao dia tsy matady soka io olona fidika io dia misalasala izy nefa ny vehivavy zany rehefa mampiseho izy hoe karazany matady soka dia ohatrany hoe ratsy fanahy masika loatra tahaka izany nefa raha lehilahy manao an'lay fihetsika dia ohatrany hoe normal le izy zany dia misy contradiction be dia be ohatran'izany mahatonga an'le izy fa le izy zany moa ny fijeriko azy aloha na lehilahy ianao na vehivavy dia tsy tokony isy aloha ny anakananao hiditra amin'ny sehatra politika na sehatra publika. Ny fialonana sy ny fosafosa ary ny takoritsika mampalaza ratsy ny vehivavy, fihetsika tsy mampizotra makany amin'ny fampandrosoana raha ny hevitra ireo sendranay, isan'ny azo ampiarahana amin'ny fahasahiana andraindraikitra ny fifampisarana traikefa. Matetika ny olona manana talenta dia sarom-piaro izy za tsy mba sarom-piaro satria ho an'ny be sy maro engany ahay andro, ahay amboly, ahay ompy malagasy fa vehivavy malagasy ake berim-po ary gaga be mihitsy ny olona mahita ny vehivavy malagasy rehefa misy zavatra atao fa ahoana reto vehivavy reto no tsy mihetsika betsaka no mihoatra an'izao fa entanina izy raha maso ny zavatra ataony ary indrindraindrindra raha misy zavatra karakarainy amelomany manodidina zavatra ataony dia tokony isy fanampiana. Singa maro ankoatr'ireo fanazavana nentin'ireo no mbola mamaritra ny olana manodidina ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eto Madagasikara. Ny resaka lalàna ohatra mbola ahitana io fanavahana ny vehivavy io. Tokony jerena manokana ohatra hoe ny lalànantsika koa dia mbola hita mihitsy fa mbola misy fanavakavahana. Raha ohatra hoe tondra ohatra anankiray fotsiny ahako hoe raha ohatra ka hoe vehivavy malagasy anankiray no miteraka miaraka amin'ny vahiny anankiray izy dia tsy afaka mamindra ny nationalité any avy amin'ny zanany avy hatrany fa tsy maintsy mbola manao dingana maro samihafa eny anivon'ny tribunal izy zay vao afaka mamindra ny nationalité any amin'ny zanany. Nefa raha lehilahy malagasy no manambady vahiny dia afaka tonga dia mampita ny nationalité any izy amin'ny zanany. Hita zany fa misy fanavakavahana lalàna zay resahako zay. Tsy midika ireo rehetra ireo fa rehefa vehivavy ankehitriny dia tsy maintsy mirotsaka ho fidiana, mirotsaka eo amin'ny sehatry ny fanapahan-kevitra na manao politika. Ny fihetsiketsehana toy izany ihany koa heveriny ankamaroan'ny olom-pirenena fa fitadiavan-tseza ankehitriny. Manan-karena vehivavy Madagasikara raha ny hoe 900 mponina dia vehivavy avokoa. Ny vehivavy izay efa nomeny Taolo malagasy anjarany toerana lehibe hatrana mpiandohana raha ny fomba teto afovoan-tany manokana. Ohatra arak'ilay hoe atao am-parafitenenana fa fara-tampom-boninahitra ny andriambavilanitra. Ny vehivavintsika fanaka malemy fa tafika mahery ny vehivavintsika afaka mandemy ny mpaneritery malaza ny masika tena be fitiavana nefa tsy manaiky ho hitsakitsaina hainy ny mampiavana fa hataony manjokaiky ny mpitondram-pahaina rehefa tsy mamely na ifampiandry ireo izay nitokina izy indray izao no mijoro mba hoandry ahatony fitakina tsy manakitsony ny atao ankilabao na hoe voadikadika fa mandray andraikitra mahafantatra ny atao ny vehivavintsika. Nalsoa Ravalitera. Na vehivavy na lehilahy
Fa mbola maro no tsy resy lahatra amin'io ilana ny fifamenoany andraikitry ny lahy sy ny vavy io. Ny sasany mihevitra fa lamaody ary vilan'ny firenena hafa ny miralenta, koa dia mba manao izany ihany koa i Madagasikara. Mazava nefa tato anatin'ny fanadihadiana fa ny fiarah-miasan'ny lahy sy ny vavy, ny fifamenoany andraikitra mety ho raisina ary ny traikefananany andaniny sy ny ankilany mifameno no tena ilain'ny fampandrosoanan'i Madagasikara. Mbola maro no azo resahana amin'ny resaka fandraisana andraikitry ny vehivavy raha tsy resaka fa tsy ireo fomba azo atao anabeazana azy ireo amin'izany fandraisana andraikitra izany. Izay nefa no azo natolotra ho anao tamin'ity androany ity, manome fotoana ho anao amin'ny herinany io toy izao indray. Veloma tompoko.